Raha ny tena izy aloha zany a tsy dia misy zavatra samihafa teo a, tsy misy samihafa mihitsy. Zany hoe zareo moa zany douanier a manao ny fampiarana ny lalàna eny amin'ny sisintany a, fa ho anay moa zany ato anatiny izay mpikarakara ny taratasy ny fifanankalozana miaraka amin'ny foibe CITES, fa tsisy fanipaka mihitsy koa zavatra nitenenina teo zany fa mifanaraka. Ny antony mahatonga fotsiny hoe tsy maintsy mihaino tsara satria tsy tiako zany rehefa avy eo hoe so misy zavatra efa voateniny zany dia satria za hanao intervention any rehefa zay no mahatonga le hoe tsy maintsy mihaino ihany na izany na tsy zany. Raha le fampiarana ny lalàna ve misy fahabanganana eto Madagasikara? Ny fahabanganana eto Madagasikara ny zavatra tsapa dia zao a ny tsy fahalalàna. Eny azo raisina angamba aloha hoe fahadisoana eo amin'ny foibe CITES ihany le satria raha ireo douanier ireo zany zao dia na le zavatra niteneniko teo hoe misy effet personnel dia gaga be zareo hoe tsy fantany izany zavatra zany. Le izy zany a misy communication tsy mandeha dia zay no tena mahatonga le izy hoe banga satria ho andry zareo zao raha dinihako teo a ny azy zany hatrany amin'ny foibe ka hatrany amin'ny frontière dia mifandray foana ny mpiasa dia nareo olona ireo zao mpiasa ny CITES malala ny CITES nefa izy miasa eny amin'ny sisintany. Noho izany zany le fifanankalozana no tsy ampy eto Madagasikara mahatonga hoe misy fahabangana fa miezaka foana moa zany amin'izao fotoana izao hoe tsy voandroany no nanao fanofanana fa miezaka foana moa fa problème mitranga dia hoe misolosolo foana le olona tokony andraikitra eny amin'ny sisintany dia lasa hoentiny na ny fitaovana na ny boky izay hozaraina amin'izareo dia misy zavatra banga foana.